Aleluia, miaraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Vilany Nazareta. Miala tsiny mba mandefa ny live fa tsy mandeha. Efa nandefa teo fa tapaka le izy. Aleluia. Tsy ko ina ny antony ao. Aleluia. Ivavaka atsika. Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitra ao. Verimpisaorana mankalaza anao izay. Manandratra anao izay Jesosy ao isanandro. Indrindra Jesosy ao ny amin'ny anirahanao anay anao ny asanao. Ny teny mihitsy anao Tompo malalo. Ny anaovanay ny asanao. Itorianay ny asanao. Itorianay ny fahamarinanao Jesosy ao. Satria akaiky tokoa ny fiavianao Tompo malalo. Raha izara izany teninao izany eto Tompo, dia mangataka ny fanainao masina andrakotray ary ny ranao andrakotray Jesosy. Ny filesy rehetra rehefa ny Satana dia efa tsy ambinina, ravana amin'ny ranao, dorana miafinao Jesosy. Ka mangataka ny fanainao masina iteny amin'ny alalako Tompo malalo. Mietra eto ambany tongotra ao Jesosy. Mietra ambany dia ambany ao fa aoka ny anaranao irery ihany no isandratra. Misaotra Jesosy. Aleluia. Amen. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ameko antsika zany dia ato amin'ny Genesis toko fa 7:30 manomboka ao mandininy fa 3:20 ka hatramin'ny fa 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Vakiko ny teny dia azavaiko ny tenin'ny fanahy masina. Ary rehefa tonga teo amin'ny rahalany Josefa dia nendany ny akanjony, dia ilay akanjo lava teny aminy. Dia nobetainy izy ka natsipiny tao an-davaka. Ary maina ny lavaka tamin'izay fa tsy nisy rano tao. Ary nipetraka nihinan-kanina izy ireo, ary sendra nanompo ny masony ka nahatazana fa indreo nisy Ismaelita ny Aradia avy tany Gileada. Ary ny rameva nitondra didikazo dia nekota sy balsama ary lota izay nentiny idina any Ezipta. Ary hoy Joda tamin'ny rahalany, inona ny soa azontsika raha hamono rahalahintsika sy hanafina ny rany isika. Andeha amidintsika amin'ireo Ismaelita ireo izy, ary aoka tsy haninona azy ny tanantsika, fa rahalahintsika sy nofintsika ihany izy. Dia nanaiky ny rahalany. Ary raha nandalo teo ny Midianita mpandrato dia nakariny rahalany ny ala tao andavaka Josefa ka namidiny sekela volafotsy 20 tamin'ny Ismaelita, dia nitondra any Josefa ho any Ezipta ireo. Amen. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra, mazava amintsika ny amin'ny namarotany rahalahin'i Josefa any Josefa. Amen. Amidy ho any Ezipta ho andefa. Aleluia. Miantefa ihany koa amintsika izay ao anatiny mivarotra zanaka. Mety hitentsika hoe tsy mamono olona amin'izay, tsy manala zaza za amin'izay, fa velona ihany le zaza dia omena olona varotra. Zany ihany koa nataony rahalany Josefa teto hoe mba tsy ho adinina amintsika ny rany rahalahintsika, dia aleo avarotra antsika izy. Dia mieritreritra antsika hoe afabela amin'izany. Tsy afabela rentsika Tompo eo anatren'Andriamanitra. Satria zanakao io sombony ainao naterakanao, lova omen'Andriamanitra anao. Tsy azontsika atao mihitsy mamaritra ny zanakatsika. Velona io, velomin'Andriamanitra. Aleluia. Tsy azonao tao ny mamaritra ny zanakao noho ny amin'ny hanina, noho ny amin'ny vola. Aleluia. Hitantsika koa nahazo an'i Jodasy dia namaritra, salan'ny hoe namaritra an' Jesosy tamin'ny alalan'ny vola, noho ny fitiavam-bola. Rehefa diso tafahoatra loatra ny fitiavantsika amin'ny vola, dia avy amin'ilay ratsy izay. Noho ny amin'ny haninao, ianao nefa avarotranao ny zanakanao dia ianao mihinana an'iny vola iny. Fa ny zanakanao vita nomenao le olona dia efa vita milamina ny sainao. Dia milamina ve ianao amin'izany?
jerentsika ny hafarany Josefa tany amin'ny tany Ezipta lasa andevo nijaly. De faly zany rahalany eto noho ny fialonana. Ny rahalany Josefa te de noho ny fialonany an Josefa. Fa moa ve tsy ho adin'Andriamanitra atsika zany rehetratra zany. Efa nataony tananao zany nivarotra olona ianao, nivarotra ny zanakao. Tsy voatery rahalatsaka ihany. Amen. Ka raha ao anatin'izany ianao nanao an'izany de mitadiavan'i Jesosy manova fifadikanana. Mibeba ianao. Amen. Mila manao kirdam arakaraka itarian'ny tompo anao. Alléluia. Mitady ny tavan'ny tompo mba hamindra fo aminao Jesosy. Hitantsika ny hafarany fiainany rahalany Josefa reto. Fa tratran'ny anoanana arakaraka ny fitiavantsika ny vola io de ho tratran'ny anoanana atsika. Satria sombony ainao taranaka avy aminao nefa avaritranao. Alléluia. De avatranao de tsy haiko hoe ohatrinao volazonao mety hoe miliara million de anaovanao zay tianao tao iny vola iny nefa ny zanakao any mety mijaly. De rehefa tafita ary le zanakanao avy ao ahoana amin'izay mety hoe fantatrinao kontaktan'ny olona io. Lasa tafita le zanakao dokotera ingénieur tonga ohatra mpiasam-panjakana lasa nanakarena lasa président mety ho lasa olona ambony de lasa amin'izay nao hiteny hoe zanako ianao zany teraka anao de mba eritreretra hoe normal ve zany. Okatsika tena hoe teny mazava le tenin'Andriamanitra satria zavatra rehetra iainantsika dia atao anatin'ny tenin'Andriamanitra daholo. Alléluia. Ka raha ianao zany namaritra zanakanao mibeba ianao de mangata amin'ny tompo inona ny tokony ataonao. Mila mifona amin'ny zanakanao ianao manantona ny zanakanao. Mila tadiavinao ny contact an'io zanakanao io ifonanao aminy satria tsy anaiky mihitsy mba eritrereto fotsiny hoe olona nitaizanao tafita ianao. Ohatra zao hoe Farao no nitaiza an Josefa. Farao no nividy an Josefa no ny fitahian'Andriamanitra azy. No karakaraina iza no fantatry ny Josefa? Farao. Alléluia. De tonga avy any ianao hiteny hoe zany reninao de ho possible aminao anaiky anao ve le zanakanao amin'izay fotoan'izay. Tsy ino izy sady tonga ny alahelony amin'izany hoe reniny teraka avy ety fa nahoana reto no taiza. Be de be ny zaza ao anatin'izany tonga le détresse mahatonga le zaza na le zaza manomboka tsy hitany hoe aiza ny inona no ataony noho ny fandrenesany in'izay zavatra zay tampoka. Mba fantatsika ny vokatra n'izay zavatra ataontsika zay. Amen. Noho ny amin'ny hanina noho ny amin'ny kibo mibeba retsika tompoko. Be de be ny ao Madagasikara ao anatin'izany tsy velona ty zaza ty mba tsy hoe atao manala zaza de avidy le zaza. Mitovy ihany io raha ny tananao namatra ny zananao iny efa misy raha efa misy accusation. Alléluia. Tsy hoe mandatsatra ihany. Ary anadinan'Andriamanitra anao. Adinan'Andriamanitra amin'izany ianao. Raha ianao manandria raha nanao an'izany ianao de mibeba mitadiava ny tavan'ny tompo. Amen. Vakio fa nasandratra Josefa. Nasandratra Josefa lasa tandapa ministra. Ny rahalany lasa ny akoka teo anaty ihany. Amen. Mieritreritra fa ho afabela. Tsy fa kalana ny mahatonga ny fanahy masina miteny fa mba hibebahanao mba amindra foanao ny tompo satria miandry antsika ny fitsarana. Alléluia. Raha nivavaka tao maraina de io ny teny meny fanahy masina hoe ambarao ny amin'ny zay rehetra mivarotra zanaka. Manokatra ianao Facebook ny voalohany indrindra de hitanao hoe tsy velona ty zaza ty avarotra raha misy mitady zanaka. Mora aminao mamatra ny zanakanao. Mibeba retsika. Mibeba satria tena hoe mampalahelo ny fanahy masina, mampalahelo an Jesosy. Amen. Tafita io zanakao raha pitso. Inona ny teninao? Iza ny ay anao rehefa avy eo? Alléluia. Jakoba tsy namatotra ny Josefa mihitsy. Jakoba vitany zananao na 12 ny zanana terany vitany. Velona foana io na hianatra na tsy hianatra.
fa aza mamatra ny zanakao sombony ainao. Alleluia. Azonao ny vola androany, laninao ny mety afaka 6 mois, herintaona 2 mois 3 mois, lany ny vola tsy hipetraka zany, tsy haharitra zany. Ny vola mandeha iny ampiasainao. De aveo be vokandray mandeha hiteraka indray anao de avaritranao koa. Nga business ny zanakanao. Repentez-vous. Mibebary atsika. Indrindratsika malagasy satria be dia be ny any amin'ny Facebook hitako manao an'izany. Tenao malahelo ny fanahy masina, tena tsapanao malahelo mihitsy ny fanahy masina. Nanao ny tsy fanao ianao, avy eo amin'izay le zaza no hiarany le zavatra ataonao. Tsy fantatrao iny zaza iny olona nividy anazy na olona tena hoe amelona an'le zaza tokoa, tsy fantatrao iny na mety hoe zavatra hafa ny anaovany an'izany, tsy fantatrao. Amen. Hafa koa hoe iny koa ngamba tsy fantatro hoe apetranao amin'ny zaza ohatra hoe kamboty, pitaiza zaza zay indray hafa. Misy kamboty azonao antoka, entinao any ary tsy dinao ry zaza io mifandray aminao, fa tsy hoe omenao olona avatrinao de vita tsisy contact atsony. Non. Zay de tena tsy eken'ny tompo fa mila mibebaka ianao. Alléluia. Amintsika olombelona de ohatra hoe moramora zay fa eo anatrehan'Andriamanitra tadidio fa tsy mora zany. Alléluia. Zay ny teny tompo amin'izao maraina zao. De voninahitra ho azy irery ihany hivavaka atsika. Raha manandrify ianao zany vidéo zany dia mibeba miaraka amiko ianao. De ianao koa mila mibebaka rehefa avy eo ary mandray décision inona ny tokony ataonao. Raha inay tsara indrindra any an-danitra ao, isaotranao tompo ny amin'ny teny hafatra zay napitako tompo. Minao tompo fa voapita ny hafatrao ny amin'ny vahoaka rehetra miainao zao vidéo zao. Tompo malalo mifony eto anatrehanao ho an'izay rehetra nivarotra zanaka. Mety tamin'ny tsy fahalalana Jesosy. Mifona zay Jesosy, mifona mibebaka. Ka sio Jesosy ny renina raina matra an'izany zanaka an'izany. Ka hitady ny tavanao ary handray fanapahan-kevitra ny tokony ataony amin'ny zanany. Jesosy malalo mifony izay satria tsy mahalala izay. Indraindray zay Jesosy ny tsy fahalalanay no mahatonga ny fahatezeranao aminay tompo. Ka mifona tompo, mifona zay Jesosy misolo mibangy eto anatrehanao. Mifona ho an'izay rehetra ao anatin'izany, indrindra ny tanora Jesosy. Maro no ao anatin'izany. Noho ny amin'ny vola, noho ny amin'ny anina, noho ny amin'ny tsy fisina. Jesosy mifona izay. Mamindrafo aminay tompo malalo. Satria ianao matoa miteny dia misy zanakao tianao vonjena ao anatin'izany, tianao hafana ao anatin'izany. Jesosy ataovy tonga any amin'izay manandrify azy vidéo zao, satria tsy tonga ho azy ny teninao raha tsy efa tonga any amin'izay tianao ampitaina azy. Misaotra fanahy masina. Amen. Amen. Tahin Jesosy daholo tompoko.